Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Voan'ny tazo mafy ity rangabe anankiray indray andro ary dia lasa nanantona ny trano fizahamarary. Nahamay be ny andriny, naloto dia naloto ny lelany ary naharary azy mafy ny andohany sy ny lamosiny. Dia nomen'ilay dokotera ranom-panafody ody tazo tsara indrindra tamin'izay fanafody nananany ngabe, sady natorony azy avokoa ny fotoana rehetra tokony hisotroana ny fanafody sy ny fatrany. Raha ohatra hoy dokotera ka araka ao tsara daholo ny fihinanana ny fanafody, dia ho sitrana tanteraka ianao rehefa afaka ateloana. Reraka ery ngabe raha nandeha nody tany amin'ilay fonenany any ambanivohitra, izay sahabo 4 kilometatra avy eo amin'ny tobim-pahasalamana. Noho ny afaka efarana nefa dia ity tonga ny zanaky ngabe ilay matoka nanantona ny dokotera nanao hoe: "Dokotera, mihamafy ny aretin'ny dada ka tonga mba hiangavy ianao, ndao re mba jereo izy." Mihamafy hoe? Hoy dokotera. Fa nahoana ary nahatonga izany? Ny fanafody nomeko azy dia mitovy amin'izay efa nomeko marary hafa anjatony ary nisy vokany tsara mandrakariva izany. Ka inona ary ny mety mahatonga izany? Raha vatany voavy nijery marary anankiray dokotera iny maraina iny, dia nanangona zavatra vitsivitsy ary lasa niaraka tamin-drazazalahy hijery ny iray ny narary. Tena nihamafy tokoa ny aretina, nalemy dia nalemy ny fitepon'ny fonongabe, namay dia namay ny vatany manontolo. Dia hoy dokotera taminy: "Tsy mahazava amiko izao toe-javatra izao dadatoa. Ny fanafody tsara indrindra fantatro ny nomeko anao ka tokony mba efa hiatsara ianao. Aiza hoe ilay ranom-panafody ho jereko? Sao dia diso fanome fanafody aza." Dia nanondro moramora ilay fitoeran'entana teo ambony fatany ngabe ary nilaza hoe io ambony fitoeran'entana io. Avy hatrany dia hitan'ny dokotera ilay tavoahangy-panafody nisy ny ranom-panafody. Nazava niaraka tamin'izay ny zavatra rehetra. Dadatoa, hoy nga dokotera taminy, "Tsy karazan'ody ange kory ty fanafody nomeko anao ty e. Tsaroa fa tsy hisy vokany amin'ny tazo mihitsy izy raha tahiny ka tehirizina fotsiny ato anaty tavoahangy etsy ambony fitoeran'entana, fa tokony ho ampidirinao any amin'izay misy ny tazo ny fanafody." Dia nakasotra ilay dokotera ary nampisotroany ilay marary. Nahately ngabe tamin'ny keri-po ny fanafody, izay mangidy dia mangidy. "Izao noho izy dadatoa", hoy dokotera taminy, "misotro tahak'izay ianao anio dia intelo tahak'izay koa raha apitso ho hitanao ny vokany." Noho ny afaka 3 andro, ity tonga tany amin'ny toeram-pitsaboany ngarainy. Miramirana sy faly aok'izany. Fatratra izany raha tsara-panafody, hoy izy tamin'ny dokotera. "Efa tena tsara mihitsy dokotera, kanefa na izany aza mba hameo ray tavoahangy indray mba hataoko fitaiza ao an-trano sao dia mamely indray ny tazo any aorianako." Henry mpiaino malala. Isika izao matetika no ilay ngabe. Ny dokotera no mampiseho an'Andriamanitra ary ny Baiboly kosa ny fanafody omena antsika. Raha te ho sitrana isika dia tsy maintsy mamaky ny tenin'Andriamanitra, fa tsy hampirimina fotsiny eny amin'ny fitoeram-boky ny Baiboly. Izao mantso ny voalaza hoe: "Fa manompo an Jehovah'Andriamanitra reo dia hitahy ny haninao sy ny ranonao izy, ary esoriko aminao ny aretina." Eksodosy 13:20.
Anita Spienne. Hitako ny teninao raio nandramako ho fiainako tsapako fa tsara sady mahasoa teny mitondra fiadanana marina tsisikianena velona sady mahery tony saba jarole ny teninao zay nomenao hoary tompo terasiko fasarobidy amikio satria teny somahafaly zay manova fosy fanay ka mitarika hanao ny marina korasikio ampifalina ianarako ampitsikina fafia nandamandrakiza Radio feo ny fanantenana. Hitako ny teninao raio tsy azo analana nampinako ampio anay zanak'olo mbelona teny natao ho torinako maneran'izao tontolo izao manome fanantenana azo antoka maharitra inty ao favono kanambara hitory ny teny filazan tsara soa satria teny somahafaly zay manova fosy fanay ka mitarika hanao ny marina korasikio ampifalina ianarako ampitsikina fafia nanamandrakiza ny teninao zay nomenao hoary tompo terasiko fasarobidy amikio satria teny somahafaly zay manova fosy fanay ka mitarika hanao ny marina korasikio ampifalina ianarako ampitsikina fafia nandamandrakiza
anatahotry ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ni youtube awr NLG. Fantaro ny marina. Fandalinana soratra masina mitohitoy iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana. Mirabanao manaraka izao fiarah-mianatra ny tenin'Andriamanitra mitohitoy miaraka amin'ny feon'ny fanantenana izao. Miaraka aminao amin'ity animity ny namanao mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitanso. Milohan'ny hanokafantsika ny tenin'Andriamanitra dia manasanao mba hiaraka hivavaka aminay. Rainay izay ny an-danitra ho amasinana ny anaranao ho tonga ny fanjakanao ity atany tahaka ny an-danitra. Mamela ny eloka rehetra ary meteza ianao mba hampianatra anay amin'ny alalan'ny fananao masina, hanazava ny sainay ahafantaranay ny marina amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Inona ny marina? Izany ny fanontaniana miverimberina eo ambavan'ny maro ankehitriny. Anisan'ireo nametraka izany fanontaniana izany koa Pilato tamin'ny fotoana ny tsarany an'i Jesosy. Ary hitantsika izany eo amin'ny filazantsara ny Jaona toko 7:17. Jaona toko 7:17. Zao ny fivakin'izany. Hoy Pilato taminy, inona ny marina? Ary nanontany izany izy dia nivoaka nakeo amin'ny jiosy indray ka nanao taminy hoe, tsy hitako izay elony na dia kely akory aza. Inona ny marina? Jesosy tena ny mihitsy ny nanomeny valiny mahitsy sy mazava tsara ao amin'ny Jaona toko 7:17. Jaona toko 7:17 manao hoe, ny tenin'Andriamanitra no fahamarinana. Inona ny marina? Ny tenin'Andriamanitra no fahamarinana. Raha tianao ny ahalala ny marina dia ny tenin'Andriamanitra irery ihany no ahitanao an'izany. Ao ny fototra nanovozan'ny olona ny fahalalana rehetra mikasika ny lalàna handrefesana izay ataony tsirairay na mifanaraka amin'ny fahamarinana ny zavatra ataony na tsia. Ny tenin'Andriamanitra izany. Isan'ireo fanontaniana ikaroantsika valiny marina amin'ity anio ity no hoe, nahoana no feno fahoriana ny tany? Nahoana no feno fahoriana ny tany? Tsy vitsy ny olona mametraka fanontaniana toy ny hoe, raha tsara Andriamanitra dia nahoana no be fahoriana sy ady ary aretina eto amin'ity tany ity? Vantanina ny resaka, tsy Andriamanitra ny namorona ny fahoriana sy ny ady sy ny aretina, satria tsy izy no namorona ny fahotana izay fototra izany rehetra izany, fa Satana. Rehefa nanaiky ho drokodrokiany Satana isika hanaraka ny heviny, dia izao iarahana mahita izao ny vokany. Raha tsy feran'Andriamanitra noho ny famindram-pony aza, noho ny fitiavany antsika ny zava-misy, dia efa fahampotehana tanteraka atry ny ela no nahazo antsika olombelona sy ty tany ity. Angatahany ianao hamaky izay voalaza ao amin'ny Genesis toko 1 sy ny toko 2, izany hoe ny boky voalohany ao amin'ny Baiboly, ary le toko 1 ao anatin'izany, dia ho hitanao fa fahasambarana ranoray no ny fironon'Andriamanitra ho antsika olombelona tany am-boalohany. Efa vitany tsara avokoa ny zavatra rehetra ilain'ny olombelona vao namorona ny olona izy. Fahasambarana mandrakizay no manoa sy no manoanao. Saingy no fironona hanana safidy moa isika. Ka rehefa tonga ny devolo ny laza laingany amin'Andriamanitra sy nampirisika ny olona tsy hanaraka ny baikony, dia ny safidy ny hanaraka ny laingany devolo isika, dia izao ny vokany. Haka ohatra akaiky ny amin'ny zava-misy isika. Isan'ny kontinanta tsara i Afrika izay misy antsika. Hita ao avokoa na ny tany maitso mavana sy ny rano mikoriana,
ary miavaka ny akantony Afrika amin'ny fanana ny arena-kibony tany. Ary misintona ny masony zao tontolo zao ity tany be misy antsika ity amin'ny velaran'ny taniny sy ny fanana ny karazam-biby tsy fahita any amin'ny kontinanta hafa. Ao koa ireo mpizahatany voasarika mponina sy ny kolotsainy Afrika. Toerana ahitana fifanoherana ihany koa anefa Afrika. Ao ireo toerana manan-karena sady ahitana izay ilaina rehetra, ary eo ihany koa anefa ireo toerana izay anjakan'ny fahantrana tanteraka. Misy toerana ahitana rano betsaka, ary misy ny toerana karakaina ihany koa. Misy toerana feno sakafo, nefa misy koa toerana izay anjakan'ny androanana sy ny sary tanteraka. Misy tany anjakan'ny fifaliana sy ny fitsikiana, nefa indrisy fa misy dia misy ireo tany heniky ny alahelo sy ny aretina ary fahafatesana. Tany milamina Afrika, kanefa filaminana mandalo ihany zany amin'ny faritra maro. Filaminana mora mivadika ho ady an-trano sy fifandonana mafy vokatry ny faneken'olombitsy ho ampiasain'ireo mpanjana tany amin'ny endriny vaovao mba hahafahana maka ny arena ao aminy. Zay to hita fa miadana androany dia mivadika ho lasa feno korontana sy raha mandrika rahampitso. Mampalahelo. Tena tany feno fifanoherana ny tany aty Afrika. Izany no Afrika aminy. Mampalahelo fa efa miseho amin'ny faritra maro maneran-tany koa izany toe-javatra zany. Ny reny mpianakaviana Afrikanina moa dia samy efa mahalala sy miaina ny atao hoe tsara sy ny ratsy mifandimby hatrany fifaliana sy ny alahelo, ny fiainana sy ny fahafatesana. Ary samy velom-panontaniana koa hoe nahoana no mifanesy ny fifaliana sy ny alahelo ary ny fahasalamana sy ny aretina. Amin'ny firenena maro maneran-tany ankehitriny dia saika ahitana ady avokoa, ady mitondra fahoriana, ady mitondra fijaliana avokoa zany, ady vokatry ny fifamaliana amin'ny resaka tany, na resaka rano, na resaka arena kibony tany, na resaka politika. Ady izay matetika mifototra amin'ny hoe iza no ife, iza no hipetraka eo amin'ny fanapahana, iza no mpitarika. Avy aiza nefa izany rehetra izany ho ianao. Azo antoka fa nisy fototra ny andohana mahatonga n'izany adin'izay ife sy izay ho mahery izany. Ary tsy inona izany fa ilay antsointsika hoe faharatsiana. Ny faharatsiana. Dia avy aiza ary ny avian'ity faharatsiana ity? Moa ve namorona ny ratsy Andriamanitra? Izy ve ny namorona ny ady? Inona ny natonga ny ady fahefana izay miteraka olana hatrany hatrany? Ao amin'ny Baiboly no ahitantsika ny valin'ny marina. Tsy afaka ny hahafantatra tsara izay manjoa n'ity tontolo ratsy misy antsika ity sika ankehitriny, raha tsy efa mahafantatra ny tantara mikasika ilay ady taloha ela izay niandohan'izany. Tsy inona izany fa ilay ady fahefana, ady ho amin'ny seza fiandrianana, dia ilay ady tany an-danitra, ady ny tsara sy ny ratsy. Andeha ary isika handeha lavitra kokoa hijery ny fototra ny sin'izany ady zany, ary andeha ho any ambadiky ny volana sy ny kintana ary ny masoandro any ambony any. Andeha ho any amin'ny toerana any ambadiky izao tontolo rehetra izao isika, any amin'ilay toerana antsoina hoe lanitra. Fantatry ny maro fa ny devoly na satana ny fototry ny ratsy rehetra. Moa ve Andriamanitra namorona ny devoly indray ary? Izy ve ny nanao ny anjely tsy masina sy tsy marina? Ny Baiboly dia mampianatra fa tsy namorona anjely ratsy velively Andriamanitra. Mampianatra ny soratra masina fa ny andohan'ny faharatsiana dia anjely anankiray antsoina hoe Lucifera. Lucifera. Zany anaran'izany dia midika hoe mpitondra hazavana. Mpitondra hazavana, ary nadika avy tamin'ny teny latinina roa izay natambatra manao hoe lux sy ny hoe fero. Ny fitambarany hoe lux sy ny hoe fero manomeny hoe Lucifera na mpitondra hazavana. Lucifera no tendrenao mpitondra hazavana tany an-danitra tamin'ny voalohany. Zao ny voalaza amin'ny Baiboly momba izany ao amin'ny Ezekiela 7:20 andininy 12 ka hatramin'ny 14. Ezekiela 7:20 andininy 12 ka hatramin'ny 14. Irlay mahatanteraka ny rafitra tsara tare tonga marika sady feno fahendrena ny tena tsara tare. Tany Edena sahan'Andriamanitra ianao, ny vato soa rehetra ny eloelo teo amboninao, dia ny karnoela, ny topaza, ny onyxa, ny krisolita, ny berila, ny jaspi, ny safira, ny robina, ny emeralda, ny volamena. Ny fampanenona ny amponga tapakao sy ny sodinao dia tao aminao.
tamin'ny andro namoronana anao dia natao koa ireo. Ianao dia kirobima voaositra izay manaloka fa voatendroko ianao. Tao atendrombohitra masin'Andriamanitra ianao. Tao mivato mirehitra no nitsangatsangananao. Zany ny toerana nametrahan'Andriamanitra a Losifera tany an-danitra. Tsisy tsiny mihitsy izy tamin'izany. Anjely manana ny fahatanterahana tonga lafatra izay no ny foronon'Andriamanitra. Anisan'izany Losifera. Anjely nanana famirapiratana sy hatsaran-tarehy ary pitarika ireo anjely rehetra tany an-danitra. Kanefa io anjely nanana ny fahamboniana io nanjary ny tsiriritra ny fahefan'Andriamanitra sy ny fahalebiazany. Ary zany natonga n'ilay anjely namiratra ho lasa fahavalon'Andriamanitra. Toy izao no mariparitany Baiboly ny toetra manimba izay nanana ny Losifera. Ao amin'ny Isaia 4:7 andininy 17 sy ny 18. Isaia 4:7 andininy 17 sy ny 18. Ary ianao efa nanao anakampo hoe: any an-danitra no iakarako, ary ambony kitan'Andriamanitra no anandratako ny seza fiandrianako. Dia hipetraka eo atendrombohitra fivoriana ny ampara ny avaratra aho, hiakatra ho any ambony avoan'ny raona aho, ka ho tahaka ny avo indrindra. Miandoha ny fitsiritana miafina ao anatin'ny fo ao zany ny fahotana izay nanjoa ny Losifera ary mbola mety anjoa izay rehetra tratry ny fakapanahy. Nanjary ny fantoka teo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra ny mason'ilay anjely mamiratra izay ny foronon'ny tanan'Andriamanitra, fa tsy ny fantoka tamin'Andriamanitra izay namorona azy. Ary satria anjely manan-tsafidy no ny foronon'Andriamanitra, fa tsy robot tsy maintsy manaraka fotsiny izay asainy atao, dia indrisy safidy ratsy no ny raisiny Losifera. Safidy handà ny fahefan'Andriamanitra sy nanandratra ny tenany ho Andriamanitra azy izy. Napetra ny ambony ny fiandrianan'Andriamanitra ny heviny, ary dia nikomy tanteraka tamin'Andriamanitra mpamorona azy Losifera. Zany ny fahotany Losifera. Niady ny seza fiandrianan'Andriamanitra izy ary namaky ady tany an-danitra. Izaho sy ianao koa dia mety hanana an'izany amin'ny fomba hafa, dia ny fametrahana ny izao eo amin'ny toeran'Andriamanitra ao anatin'ny fotsika. Dia tonga tahaka ny Losifera ianao amin'izay. Tonga tahaka ny Losifera amin'izay. Sanatriany izany. Voalazany ten'Andriamanitra fa resy Satana. Izy move haresy ny namorona azy, ary dia nazera tetỳ tany izy. Azotsika vakiny zany ao amin'ny tantara ao voalaza ao amin'ny Apokalipsia. Mbola ho jerentsika kaikaiky izay aoriana. Tsy mahagaga arak'izany raha misy ady eto tany, satria efa hatrany an-danitra ny nanomboan'ny Satana nyzany voalohany. Feno ady fahefana eto amin'ity planeta tany misy antsika ity, satria efa hatrany an-danitra ny nisy ady fahefana voalohany. Ka ny fahotana eto tany dia tsy misy fahasamihafana amin'ny fahotana nisy tany an-danitra. Ny fototra ny aingana dia mitovy. Ady fahefana. Te hipetraka amin'ny toeran'Andriamanitra. Izy ve no mipetraka amin'ny seza fiandriana ny fonao? Sa ianao anjaranao mamaly? Ry mpiaino namako, manota tahaka ny Losifera isika rehefa miaina manalavitra an'Andriamanitra, ary mametraka ny eritreritsika ambony ny an'Andriamanitra, na mametraka ny sitrapontsika ho ambony ny sitrapony, ary tsy maintsy holoza matsiravina ny vokatr'izany, tahaka an'izay nahazo any Satana. Zany natonga ny ady-pahefana anjaka eto amin'ity tany ity. Inona ary ny antony namoronan'Andriamanitra zava-mananaina tahaka ny Losifera, izay manana saina sy fahafana isafidy ny ikomy? Maninona raha ny foronona ho mpankatoa tsy afaka mikomy Losifera, dia mba tsy nitrango izao faharatsiana rehetra izao hoe zany no eritreritra mangina ao amin'ny sainy maro indrindra fa ny tanora? Raha isorona ny fahafana amin'ny safidy izay nomen'Andriamanitra antsika, dia miala miaraka amin'izay ihany koa ny fahafahana mity. Kanefa tsy azo atao ankerisetra ny fanehoana fitiavana, fa tokony hiainga amin'ny safidy malalaka izany fanehoana fitiavana izany izay mifamatotra amin'ny safidy malalaka. Noho izany raha esorona koa izany ny fahafahana amin'ity, dia mazava ho azy fa hiala ihany koa ny fahafahana amin'ny faly, satria miorona amin'ny safidy ny fifaliana marina. Dia izay no antony nanomezana safidy malalaka ireo voarin'Andriamanitra.
alay fisarentsaina hoe inona ny mety hitranga ary raha robot namboarina tamin'ny solosaina ny zanakao ka rehefa tonga ny maraina dia manatona anao fotsiny amin'izao izy sady miarabanao manao hoe salama tompoko, tsy avy amin'ny safidiny, tsy avy amin'ny fitiavana fa dia satria efa namboarina ho tahaka an'izay izay le atao hoe robot teny aminao izy salama tompoko, dia akato tsara ihany koa any ampianarana izy tsy avy amin'ny safidiny fa efa namboarina ho tahaka an'izay. Dia zaza robot zany no andray ny tananao, sofininao, molotra vy na molotra plastika no anorokanao. Mety aminao ve zany? Firy amintsika ny mila zaza tahaka an'izany? Aleontsika mahita ireo zaza milalao vovoka sy mivezivezy ao an-trano nefa manana fahafahana hanio fitiavana vokatry ny safidy, vokatry ny fo. Satria tsy misy amintsika na iray aza tia nerin'ny zanany hitiantsika. Dia mba tahaka izany koa Andriamanitra, tsy fanirinina oviana ny anaisotra ny fahafahana amin'ny safidy ao amintsika ka hanery antsika ho tia azy sy hankatoa azy. Nataon'Andriamanitra ho modely ny fahatanterahana ny anjelon'ny foroniny tahaka an'izany koa tsika ary zany nanomezany azy fahafahana hisafidy malalaka. Anjely anankiray no ny safidy ny alina ny toeran'Andriamanitra sy aka ny toerany dia Losifera izany. Ary ambaran'ny Baiboly fa fikomina ny vokatra zany. Ao amin'ny Apokalipsy 12:7 izao ny voalaza. Apokalipsy 12:7 nisy ady tany an-danitra. Mikaela sy ny anjely niady tamin'ilay dragona ary ilay dragona mba amin'ny anjeliny kosa dia niady. Tena nisy ady tany an-danitra. Ary nampalahelo dia izao, ny ray ampahatelo-ny anjely dia ny safidy ny andany amin'ny Satana. Fa ny ambiny kosa dia nijorona atoko tamin'ny fankatoavana ny lalàn'Andriamanitra sy ny fahefany tamin'ny mpitiavana. Zay le safidy mazava. Ao amin'ny Apokalipsy 12:7 dia izao no anambarany azy. Apokalipsy 12:7 Ary nazera ilay dragona dia ilay menarana ela izay atao hoe devoly sy Satana, izay mamitaka izao tontolo izao, tsy pio tsara, izay mamitaka izao tontolo izao. Dia nazera tamin'ny tany izy ary ny anjeliny koa niaraka nazera taminy. Ireo anjely izay nanaiky ho fitahany, nanao safidy ratsy niaraka taminy, dia niaraka nazera taminy. Aseho amin'ny endrika bibilava Satana satria mpamitaka izy. Amin'ny mpamotika sy mpandrava azy kosa dia aseho amin'ny endrika dragona izy. Ny ray ampahatelo ny anjely ny voafitaky Satana. Ny ampahatelo ny kitana tany an-danitra ny nazera tamin'ny tany araka ny filazan'ny soratra masina azy. Ka raha ny ampahatelo ny anjely aza voafitany, afaka milaza ve ianao fa manana tanjaka, afaka hanohitra sy ady amin'ny devoly. Amin'ity ady ity ry havana dia efa naseho an' Jesosy fa fahavalo efa resy ny Satana. Voaroka avy any an-danitra ilay fahavalo lehibe. Zaho dia vavolombelony zany. Isaky ny mamoaka demonia dia rehefa manonona ny anaran'i Jesosy ianao dia mandositra Satana. Mariny Baiboly fa isaky ny miaona sy mifanatrika Jesosy, lay Mikaela sy Satana, lay dragona zany, dia faharesena mandrakariva ny miantraika amin'ny Satana ary fandresena kosa no azon'i Jesosy. Na dia tsy mbola tonga aza ny fiavian'i Jesosy eny amin'ny raon'ny lanitra marana tanteraka ny tantarany fahotana sy ny vokany. Mazava fa efa fahavalo resy Satana. Fa ny olana miseho ankehitriny dia eo amin'ny fisontonana ny safidinao izay tsy azo terena hanaraka ny marina na hanaraka any Satana. Ahoana ary natafiditra ny ty tantsika ty tao anatin'ny ady? Nahoana natafiditra ny ady fanandrinany tsara sy ny ratsy eto an-tany? Efa voalaza teo moa ny valiny fa hamafisitsika amin'izao fiarah-mianatra izao. Avy aiza ny faratsiana sy ny fijaliana manjaka eto amin'ity tany ity raha vatanina ny resaka satria zay ny fanontaniana efa napetraka hatrany am-boalohany. Zao mivolaza amin'ny Luka 10:17. Luka 10:17. Izaho nahita ny Satana latsaka avy tany an-danitra tahaka ny varatra. Lay Satana mpamitaka latsaka avy tany an-danitra nitotona teto amin'ity tany ity. Misy mieritreritra fa Satana dia ratsy tarehy, misy tandroka, misy afo ny fofonainy, monina ny ambanin'ny tany amin'ny toerana mahamay ihany izy. Fa tsy hokevitra nahelin'ny Satana sy ny mpiasany zany, tsy zany ny tena marina. Zavaboary tsara tarehy Satana, ary tsy mbola niesorona taminy zany atsara tarehy zany eo amin'ny ivelany.
manana fahazavana mamirapiratra izy nroana avy tany an-danitra ty mpamitaka lehibe ity dia nazera tetỳ tany. Toy izao ny fampitandremana hitantsika eo amin'ny Apokalipsy 12:12 mikasika an'izay. Apokalipsy 12:12. Noho izany mifaliry lanitra senareo izay monina ao aminy. Fa loza ho an'ny tany sy ny ranomasina kosa, fanidina ho aminareo ny devoly sady manana fahatezerana lehibe satria fantany fa kely sisa ny androny. Satana dia fa resy na zera avy any an-danitra. Tonga eto amin'ity tany ity dia mahalala tsara fa voafetra ny androny. Aoka tsy hanaiky anara-dia azy ianao raha tsy tianao voafetra miaraka aminy koa ny andronao. Ka move zany, hoy ny fanontaniana manaraka. Move zany noforon'Andriamanitra ho lasa toeram-pamaharany Satana indray ity tany ity rehefa voaroaka avy any an-danitra izy. Move noho ny olan'Andriamanitra tsy afaka hiaraka monina amin'ny Satana na tonga sy hamorona ny tany mba hahafahany devoly monina. Inona indray no ambaran'ny Baiboly mikasika an'izany? Hitanao fa ny foron'Andriamanitra ho tena tonga lafatra sy tsara indrindra ty tany ity. Ny rivotra madio, ny tany mbola tena kanto dia kanto. Zay voalaza amin'ny Genesis 1:20, zany no ahitantsika fa i Adama sy Eva no nomena ny fahefana. Azo novakina zany ao amin'ny Genesis 1:20. Fa tsy Satana nomena ny fahefana teto amin'ity tany ity rehefa ny foron'izy fa Adama sy Eva. Zao ny voalaza ao, manjaka amin'ny hazandrano amin'ny ranomasina sy ny voromanidina ary biby rehetra izay mihetsiketsika ambonin'ny tany. Zay no baiko nomena any Adama sy Eva raha vao vita mihitsy ny famoronana ny lanitra sy ny tany misy antsika ity. Tsy nomena ny devoly ny fahefana teto fa nomena ny Adama sy Eva. Adama zany fa tsy Satana natao anjaka teto amin'ity tany ity sy anapahefana amin'ny zavaboary rehetra ambonin'ny tany. Mazava zay. Izy mihitsy nitendren'Andriamanitra ho mpanjaka eto amin'ity planeta tany ity. Ndrisy anefa fa tonga teo amin'ny sahedena Satana mampamitaka lehibe azy. Dia eo angambo ianao hoe nahoan'Andriamanitra tsy nanamboatra saina tsy manaiky ho fitahana tao amin'ny Adama sy Eva? Nahoana raha nomena saina tsy afaka manaraka ny Satana Adama sy Eva? Araka ny fanaony hatrany an-danitra, Satana dia miepanga an'Andriamanitra mandrakariva ho mpanao didy jadona, tsy refesy mandidy. Ary raha tsy neken'Andriamanitra kafanahany Adama sy Eva teo amin'ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy teo amin'ny sahedena Satana, dia toa mitombona ane mampitombona tsara ny fiampangana ataon'ny Satana fa tsy marina tokoa Andriamanitra. Zany tsy famelan'Andriamanitra ny Adama sy Eva ho avela anana ny safidy zany. Mampitombona tsara ny fiampanganana ataon'ny Satana hatrany an-danitra zany. Dia lazainy fa matahotra ny ampiariariana ny marina amin'ny Adama sy Eva Andriamanitra. Dia ho lazainy fa ny lalàna avy aminy no mety tsy tena marina fa ny lalàn'Andriamanitra kosa feno didy jadona. Ary zany no antony nanomezan'Andriamanitra safidy malalaka ny Adama sy Eva ahita ny tena marina satria Andriamanitra fitiavana izy. Neken'Andriamanitra nidirany Satana teo amin'ny sahedena, kanefa na izany aza dia nisy fetrany zany. Teo amin'ny hazo tokana monjany mba azo ny Satana ny petrahana dia ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Ary dia tsy navelan'Andriamanitra hetsika teo izy. Ary tsy vitan'izany fifanapitandrina ny Adama sy Eva Andriamanitra mba tsy hanatona ny fakapanahy ataon'ny Satana eo amin'io azo izay niekena hitoerana io. Efa tena nataon'Andriamanitra mihitsy zany zay azo atao rehetra hisorohana ny fahalavony Adama. Indrisy anefa fa niditra teo amin'io faritra io Eva dia nanomboka nakafanahy azy Satana. Dia hoy Satana tamin'ny Eva, anky efa nataon'Andriamanitra hoe azy hinananareo ny azo rehetra mi'saha. Tatsika izao no Genesis 3:1. Dia namaly Eva hoe ny voan'ny azo eo amin'saha dia azo na hinanana ihany ka. Nanaiky resaka tamin'ny devoly izy. Raha vao manaiky miresaka amin'ny devoly sika dia efa milatsaka tsy kelikely any amin'ny fahalavona. Zao no lazainy Eva zany nomen'Andriamanitra anay ny azo rehetra eo amin'saha. Ary nytoizany hoe fa ny voan'ny azo ao fovoan'ny saha kosa no efa nataon'Andriamanitra hoe azy hinananareo natendrenareo zany fa andro maty ianareo. Zany hoe io azo misy anao io zany Satana dia tsy azo na ikitihana mihitsy ny voany. Safidy tsotra hazo tokana teo ampovoan'ny saha. Sarotra ny fitsapana napetraka satria ny azo rehetra teo amin'ny saha dia nomena malalaka any Adama sy Eva avokoa ary azo nohanina tsara avokoa. Fa ny azo tokana monja teo fovoan'ny saha noho ny rarana
tsy azon'izy ireo nihinanana satria io hoy Andriamanitra. Tsy azonareo hinanana io narovan'Andriamanitra kanefa tsy mitsabaka amin'ny safidy ny Adama sy Eva koa Andriamanitra amin'Andriamanitra fitiavana azy. Tsy nisy poiziny io hazo io, tsy tao amin'ny hazo ny tena olana fa ny fahatokiana sy ny fankatoavana ary ny mari-pitokisana n'Andriamanitra mihitsy ny voakitikitika. Marika fotsiny io hazo io fa ny tena ivo ny olana eto dia ny hoe iza no ekena teny, Andriamanitra sa Satana? Iza no arahinao, ny lalàn'Andriamanitra sa lalàna hafa? Iza no Andriamanitrao, Jehova sa ny tenanao? Ny afantaranao fa ny tenanao ny Andriamanitrao dia izao: rehefa voatohitohina ny mahay-anao anao dia mitezitra mafy ianao ary tsy atakalinao ninninona zany, enina hatramin'ny fiarahana amin'ny Jehova aza dia afoinao. Ianao zany no Andriamanitrao fa tsy Jehova. Naleo ny Eva ny ainy menarana toy izay nanaraka ny baikon'Andriamanitra. Tamin'ny alalan'ilay menarana no nitenena Satana hoe, eo amin'ny 4 sy ny 5 amin'ny Genesis 1, zao ny lazainy: ary ny menarana tamin'ny vehivavy, tsy ho faty akory ianareo fa fantatr'Andriamanitra, fa amin'izay andro hihinananareo dia ahiratra ny masonareo, ka ho tahaka an'Andriamanitra ianareo, alala ny tsara sy ny ratsy. Lay fankapana nahazo azy mba ho tahaka an'Andriamanitra, izay ihany koa no nasitriny tao amin'ny sainy Eva. Te hitovy amin'Andriamanitra Losifera, te hibaiko fa tsy ho baikona, te hamoaka lalàna fa tsy te hanara-dalàna. Nitoerin'ny Satana mivanta an'Andriamanitra tamin'ny lazany hoe, tsy ho faty tsy akory ianareo mba afaka mandidy sy manapaka ny fiainanao anie ianao ao n'Andriamanitra no avelanao hiditra amin'izany, mba afaka ny ho Andriamanitry ny tenanao anie ianao ataovy izay tianao atao, raha tianao ny hinana an'io azo io dia aza misalasala fa hano. Zany no lazainy Satana tamin'ny Eva. Misy mieritreritra fa ny fahotany Eva dia nihinana n'ilay voankazo voarara. Mbola lalina lavitra noho izany anefa ny tena fahotany, izay tsy inona fa ny fandavana ny fahefan'Andriamanitra sy ny fikomiana tamin'Andriamanitra, tamina mietrahana ny fanirian'ny tenany ho ambony ny sitrapon'Andriamanitra, ny voninahitry ny tenany ho ambony ny voninahitr'Andriamanitra. Eny tena mpamitaka tokoa ny devoly. Nampanantena fifaliana ho an'Eva izy, kanefa tsy nitondra fifaliana ny fahotana. Fakiviana, tahotra, fahatsapahatena ho meloka, zany ny vokatry ny fahotana. Azonao hamarinina zany. Zany no antony antsony Kristiany Satana hoe rain'ny langa. Rain'ny langa. Zao ny voalazo amin'ny Jaona 5:7, Jaona 5:7. Mpandanga izy sady rain'ny langa. Jesosy mihitsy no teny an'izany. Mpandanga izy sady rain'ny langa. Kaza makafian'io langa io fa zanaka Satana mivantana ianao amin'ny fanaovana langa. Namitaka sy nandanga tamin'ny Adama sy Eva izy, ary mbola manohy an'izany langa izany amin'ny famitahana ny lehilahy sy ny vehivavy maro velona amin'izao fotoana izao, ary zany ny fototry ny olana rehetra eto amin'ity tany ity, fa tsy Andriamanitra. Zao no nambaran'ny apôstôly Paoly amin'ny Romana 4:9-10. Tsy fantatrareo fa raha manolo teny ho mpanompo ianareo, na ho aniza na ho aniza, dia mpanompon'izay arahanareo ianareo, na ny ota ho amin'ny fahafatesana, na ny fanarahana an'Andriamanitra ho amin'ny fahamarinana. Tsy isika rery fa na ny mpianatra Kristy koa aza nge dia efa mba nametraka izany fanontaniana izany ankolaka hoe raha tsara Andriamanitra nahoana no anjakan'ny ratsy ity tany ity. Dia nivaliany Jesosy izany fanontaniana izany tamin'ny nandraisan'ny ohatra ny amin'ny mpamafy anankiray, izay nolazainy fa tsy namafy afa tsy voatsara teo amin'ny tany. Dia nolazainy Jesosy fa naniry teo amin'ny saha ihany koa ny voaratsy. Dia zao nitohiny eo amin'ny Matio 7:20, andiny fa 7:20 sy ny 7:20. Matio 7:20, andiny fa 7:20 sy ny 7:20. Dia avy ny mpanompon-dra lehilahy ka nanao taminy hoe, Tompoko, tsy voatsara va ny nafafinao tany an-tanimarinao? Ko avy taiza kosa ny tsy parifary? Dia hoy izy taminy, fahavalo nanao an'izany. Jesosy no aseho amin'ilay mpamafy izay tsy namafy afa tsy voatsara teto amin'ity tany ity sy tao amin'ny fonao. Planeta tonga lafatra amin'ny foroniny. Satana kosa ilay fahavalo izay namafy ny voaratsy. Natao ny endriky ny aretina sy ny fahotana izao tontolo izao. Tamin'ny faniriana tao amin'ny Adama sy Eva aleo tena tsy mila an'Andriamanitra, dia tafiditry ny fahotana izao tontolo izao, ary nanjaka tanteraka ny herin'ny ratsy. Ambaran'i Kristy mazava fa Satana ny fototry izao faratsiana rehetra izao, ary inoko
fa nazava tsara taminao koa izany androany. lalandro tena samihafa manolona izao sy anao, iray lalantsara sady makany amindray, lalantsara sy mahasoa lalantokana ihany ko, eno lay lalantely sy sarotra zay makany amindray, iray kosa lalana zay makany amin'ny afobe, lalambe zay malalaka tena be ny mpandeha, izay volisatanano tompo marika lehibe, miafara amin'ny fahaverezana fafatesana. Tarika Jehovany aizareno izorana risaka izao mbala zao, fafatesana kosa ve sa ilay lalam-piainana, lalanterino araina fa izany no fiainana, lalantsara zo antoka mahasamatranao, mandehanaka matoky ijereany jesoty, izy tantananao atrany ka de mahery zare, utodiso andanitra izany ty. Hompotehin'Andriamanitra ary ve zany ty planeta mpikomy misy atsika ety. Zao ny planina mazava avy amin'Andriamanitra zay hita amin'ny Jeremia 1:7. Jeremia 1:7. Fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izany nampaharetako famindrapo ho anao. Izy namorona nyty tany ity fa tsy Satana. Safidy ratsy no nyraisintsika na tonga ny fikorotanana sy ny loza eto amin'ity tany ity. Na izany aza dia tia antsika izay ny foronony Andriamanitra, fa ny fahotana no halany, ka dia fipetra hafa ny raisiny. Ao amin'ny boky ny Genesis dia efa nilaza tamin'ny Satana Andriamanitra fa na dia nitsakitsaka ny omby lahatongotry ny vehivavy azy Satana, ny taranaky ny vehivavy kosa, izany hoe Jesosy, dia nitsakitsaka tanteraka ny lohany. Io ny teny fikasana ny amin'ny Mesia izay nomenantsika ao amin'ny Genesis 7. Tena taoriana na lavony Adama sy Eva mihitsy, dia efa napetraka Andriamanitra ny planina mba hamonjena antsika, hanavotana indray ny olombelona eo ampelantanan'ny Satana izay nekentsika hanababo antsika. Rehefa nanota Adama sy Eva dia nilaza Andriamanitra fa tsy hamotsotra, tsy hamela irery ty planeta ity satria azy ty izy namorona nyty fa tsy Satana. Nampana tena lalam-pandresena izy, natolo ny teny fikasana ny amin'ny mpamonjy. Tena lehibe no ny otantsika ry havana ny fahasoavan'Andriamanitra, lehibe no ny fahotanao ny fahasoavan'Andriamanitra. Zany ny filazantsara goavana ho anao, filazantsara maharitra mandrakizay zany. Tamin'ny fotoana voatendry nahatongavan'ny Mesia na Jesosy sy ny tafinofo toy ny zaza, rehefa nitorotoronona tao ankibon'ny Maria no ny fahotantsika olombelona. Ka raha tokony ho fahafatesana mandrakizay niatra tamin'ny tany, niatra tamiko, niatra taminao, dia navady Kristy kosa zany, natolo ny fanantenana fiainam-baovao ho an'izay manaiky azy ho mpamonjy azy. Nanana planina mba ahafahany Adama sy Eva miaraka amin'ny taranak'olombelona mivelona mandrakizay indray Andriamanitra. Tonga ilay mpamonjy atsika, dia ilay namorona atsika ihany. Laza tamin'ny Maria ny anjely fa izy no hamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotana, dia ny fahotana izay fototry ny olana rehetra amin'izao fotoana izao. Natrehany Jesosy avokoa ny fakapana rehetra. Zay lalovantsika, teo amin'izay nahalavony Adama no nandreseny, teo amin'izay nahalatsaka ny Adama na nehoany faharetana. Resiny Jesosy ny fakapana rehetra tao amin'ny maha-olombelona azy. Tadiavin'i Kristy toy ny fikatsaka ondry very ity tontolo very ity. Tadidinao ve ny tantarany tantarainy? Raha misy mpiandry manana ondry 100 ka very ny anankiray, dia ino no ataon'ilay mpiandry? Karoan'ilay ondry very. Manana tontolo hafa 750 mahatoky amin'ny Andriamanitra andretrarehetra any. Azony ataony namotika ny iray izay nikomy taminy, afaka mamorona tany vaovao, afaka mamorona olona vaovao izy. Kanefa tiany isika fitiavana mandrakizay ny tiavany ahy, fitiavana mandrakizay ny tiavany ianao. Ary noho ny fitiavany dia namonjy ilay iray izay nikomy Andriamanitra, dia ty planeta misy antsika ety sy ny olona ao anatiny. Zao ny voalazo amin'ny Luka 7:7. Luka 7:7. Fa efa tonga ny zanak'olona
mitady sy hamonjy ny very. Ekena fahafatesana ny tambiny ota natrehny Kristy anefa ny fahafatesana dia niaina tamin'ny fiainana tanteraka izy mba ho asy ho anao. Ny safidy ny azo ny lalany azo fijaliana Kristy mba hamonjena anao. Ny Baiboly dia milaza ao amin'ny Jaona 7:7. Jaona 7:7 manao hoe Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho amin'izao tontolo izao hanameloka izao tontolo izao fa hamonjy izao tontolo izao. Zany ny fitiavana faratampony. Ary mario tsara izay voalaza amin'ny Hebreo 2:4. Hebreo 2:4. Satria manana nofo aman-drany zaza dia mba nandray izany koa Jesosy mba handringanany amin'ny fahafatesana lay manana ny herin'ny fahafatesana dia ny devoly. Zay ny tanjona kendren'Andriamanitra. Tsy ny hamonjy antsika fotsiny fa ny hanapotika tanteraka ihany koa ny fototry ny olana, ny fototry ny fahoriana, ny fototry ny fahafatesana izay miatra amintsika kehitriny. Ringana noho ny fahafatesan'i Kristy teo amin'ny azo fijaliana ny herin'ny fahafatesana. Ary voavitra ao ny Kristy izao tontolo izao. Filazantsara mandrakizay zany. Vo izy tompo-kase mandrakizay zany, famonjena no tolony izay rehetra manatona azy. Dia avelanao verimaina foana ve na hafatesan'i Jesosy ho anao? Zao ny voalaza ao Isaia 7:7 sy ny 9. Isaia 7:7 sy ny 9. Mety manadino ny zanan'ondro va ny vehivavy ka tsy hamindra fo amin'ny zanaka naloko ny kibony, eny mety manadino ihany izy, fa izaho kosa tsy mba manadino anao. Indro efa vitako tomboka vatsy eo ampelantanako ianao ary ny mandanao teo natrehako mandrakariva. Zany no fitiavan'Andriamanitra anao. Aza velo ho verimaina ny ezaka nataon'i Jesosy hamonjena anao. Ekena fa velona ao amin'ny tontolo eniky ny fahoriana, ny alahelo, ny tsirariny, ny aretina, ny fahafatesana, ny fahantrana sy ny ady isika marina fa manjaka eto ny loza sy ny ratrapo kanefa aoka hazava tsara fa noho ny safiditsika olombelona izany ary Satana ny fototry zany rehetrarehetra zany. Ary mety mihika mihitsy angambo ianao hoe Andriamanitra mety ve zao mba mihevitra ny momba avy ianao dia zao no avalin'i Jesosy anao ankehitriny. Efa niaretako ny fangiry firiana zay mahazo anao. Nomboina teo amin'ny hazo fijaliana efa fantatro sy ny ainako zany alahelo sy fanaintainany zany fa izao voatomboka vatsa eo an-tanako ny anaranao. Raha mahatsiaro fangiry firiana noho ny aretiny ianao, fantatro zany. Raha mahatsiaro toana foy ianao, dia efa niaina tamin'izany hoe nivadiany namana izany koa. Tsapako ny zavatra rehetra manjoanao, nentiko teo amin'ny hazo fijaliana izany. Vaovao mahafaly anefa tsy nijanona tao am-pasana Jesosy. Zao ny voalaza ao Matio 7:2 sy ny manaraka. Matio 7:2 sy ny manaraka. Rehefa mitantara ny tsanganan'i Kristy. Ary indro nisy ororo-tany mafy, fa nisy anjelin'ny tompo nidina avy tany an-danitra dia nankeo ka nanakodia ny vato. Ary ny fijery azy dia tahaka ny elatra, ary ny fitafiany fotsy tahaka ny oram-panala. Ary ny anjely namalika ny laza tamin'ny vehivavy hoe aza matahotra ianareo. Fantatro fa Jesosy izay efa nombona tamin'ny hazo fijaliana ny tadiavinareo. Tsy ato izy fa efa nitsangana araka izay nolazainy. Tsy maty ny Andriamanitsika, tsy maty ny Andriamanitra ao, fa velona ary ho avy tsy ho ela hamonjy anao. Ny famonjena izay natombony dia tsy maintsy fitaina hatramin'ny farany. Ka raha afaka miarina avy tamin'ny fahafatesany Kristy, ianao koa mba afaka miarina avy amin'ny fahapotehina noho ny faharavan'ny tokantrano. Ianao koa afaka miarina avy amin'ny aretina sy ny fahasarotam-piainana. Ary ny ratrapo mahazo anao, azonao atao indray androany niarina avy amin'ny fitotongana-piainana sy ny famoiza-po ary ny fangatsiahana ra-panahy. Miteny aminao Jesosy androany fa tianova ny fiainanao izy. Fantany manjo anao ary manolotra ny hery ilainao ho afaka amin'izany izy. Zao ny voalaza ny teny eo amin'ny Efesianina 4:12. Efesianina 4:12. Fa isika tsy mitolona amin'ny nofo amandra, fa mifanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjaka n'izao fahamazinana izao dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Tsy horesinao zany raha amin'ny herin'ny tenanao, fa horesinao zany amin'ny herin'ilay fa maty namonjy anao. Ady no atrehantsika ety, ady amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra,
ady izay tafiditra ao amin'ny saintsika tsirairay mihitsy, adiny amin'izay ifeny eritreritsika ny fotsika ny safiditsika. Ary izany no mahatonga ny fiainana kristianina tsy ho toy ny filozofia fotsiny fa fiainana ivelomana mihitsy dia ny fiainan'i Kristy iainana. Ho avy ny andro izay tsy maintsy hamarana Kristy izany ady izany ka hatanterahany amin'ny fahafenon'ny planina izay efa nivolavolainy. Hiverina tsy ho ela izy mba hanavitra ny planeta misy antsika. Zao no lazain'ny Apokalipsy 7:12, 4:4 Apokalipsy 7:12 sy ny manaraka. Ary nahita ny lanitra voasokatra aho, ka indro nisy soavaly fotsy, ary izay nitangina azy dia atao hoe mahatoko somarina, ary amin'ny fahamarinana no hitsarany sy adiny. Ary ny antokony miaramila ny an-danitra dia nanaraka azy, samy nitaingina soavaly fotsy, ny akanjo rokony madinika sady fotsy no madio, ary manana anarana voasoratra tamin'ny lambany sy ny fehiny izy manao hoe mpanjaka ny mpanjaka sy tompo ny tompo. Eny ho avy amboninahitra miaraka amin'ny anjeliny tsy mba lavo Jesosy. Resy tanteraka Satany ary ho avaozina indray ty tany ity, iverina amin'ny loniny indray ny fahatsarana izay efa napetraka Andriamanitra hatrany am-boalohany. Dia manontany ianao Jesosy amin'izao minitra sy ny segondra izao, ho aiza no iandaninao amin'ny tian'io ity? Izay iandaninao ny tian'io ity no iandaninao amin'ny fotoana hiaviany indray eny amin'ny rano lanitra tsy ho ela. Manasanao izy mba handray ny safidy iandany aminy. Aoka tsy hamerariny any Satana no ny olana izay vokatry ny nataony Satana miatra eo amin'ny fiainanao. Tamin'ny taona 1790 dia nisy mpanao mozika jazz antsoina hoe Tommy Dorsey. Nonona tamin'ny trano kely iray tany Chicago izy. Tsy dia nampidi-bola loatra izy tamin'izany nefa ny vadiny dia be voka ifiteraka. Indray andro dia nandray telegrama avy any Saint Louis izay nangataka azy mba hilalao mozika tany amin'ny toerana anankiray any Saint Louis. Dia nampanantehana ireo nanafatra azy fanome vola ho an'ny Tommy. Ny vadiny efa tamin'izay fotoan'izay dia efa niandry andro sisa. Tsy fantatra ny fotoana aterahana na rampitso na rafakapitso ny andro makatsika mamanala raha teo, satria ririnina tamin'izay ary tonga ny ranomandry. Dia ny salasala Tommy na andena hijanona. Dia nresaka tamin'ny vadiny izy. Dia hoy ny vadiny hoe mandehana malala, mandehana, tsara tsodrano ianao. Isika raha teo mila vola fa mandehana. Dia nandray fiaran-dalamby Tommy nanainga ho an'ny Saint Louis na natanteraka ilay fampisehoana. Azo ny taratasym-bola tamin'ny oalina io. Rehefa tapitra ny fampisehoana dia naray telegrama indray izy izay nilaza hoe teraka zazalahy kely ny vadinao, mampalahelo anefa fa maty teo am-piterahana ny vadinao. Ranomaso no nirotsaka teo amin'ny tavan'ny Tommy tao anaty fiaran-dalamby. Na tsy ary tena ho meloka mihitsy izy no ny fandaozan'ny vadiny tao anatin'ny ady sarotra izay natrehany. No tany Chicago ihany izy ary vantany vao tonga dia namantana tany amin'ny hopitaly. Indrisy anefa fa teo ambaravaran'ny hopitaly vao fantany ihany koa. Fa hay maty ihany koa ilay zazakely. Fotoana fohy monja taorianany nahafatesany reniny. Kivy tanteraka Tommy. Ary dia nitsahatra tsy nalao mozika tsony. Lasa ny herinandro, ny 2 herinandro, ny 3 herinandro. Fakiviana sy faketrana tanteraka ny nanjoan'ny Tommy. Rehefa izany dia ndray andro nipetraka teo amin'ny piano fitendriny izy. Atria mahay mitendry piano izy. Lasa mbetsovetso nanoratra ilay hira malaza amin'ny fiteny anglisy izay tahaka an'izao ny tonony. Tompotsaro, raiso ny tanako. Tario lalanao dia hareno tafajoro. Reraka malemy aho. Vizana tanteraka. Ao anatin'ny alina maizina sy ny rivo mahery. Dia tario amin'ny fahazavana raiso ny tanako. Tompotsaro dia entomody aho. Rehefa mizotra ao amin'ny lalan'ny fahakiviana lalina aho, dia aoka ianao hitoetra maharitra eo anilako. Raha mila ho resy tanteraka ny fiainako, dia mienono ny fitarainako. Henoy ny antsoantsoko, hazony amin'ny tananao ny tanako, mba tsy halavo aho. Hinoko fa hainao tsara izay rehefa ho alefantsika rehefa avy eo.
fiazonana ny tanan'i Kristy ihany tokoa ny fomba tokana ahafahana mivoaka ho mpandresy manoloana ny ady fanaovana amin'ny Satana eo ampiandrasana ny fiavian'i Jesosy tsy ho ela. Koa manasanao zahay amin'izao minitra sy ny segondra izao indrindra hanolotra ny fonao manontolo, ny safidinao manontolo, ny seza fiandriana ny fonao ho an'i Jesosy. Amen. Ndeha ho arahantsika ary ilay hira izay noforon'ny Tommy. Precious Lord, take my hand. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I am tired, I'm weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me home. When my way grows drear, precious Lord, linger near. When my life is almost gone, hear my cry, hear my call, hold my hand lest I fall. Take my hand, precious Lord, lead me home. The Voice of Hope. Take my hand, precious Lord, lead me on, let me stand. I am tired, I'm weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me home. When the darkness appears and the night draws near and the day is past and gone, at the river I stand. Oh, guide my feet, hold my hand. Take my hand, precious Lord, lead me home. Take my hand, precious Lord, lead me on, let me stand. I am tired, I am weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me home. Take my hand, precious Lord, lead me home. Adventist World Radio. The Voice of Hope. Radio feony fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpoana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.